Faly miarabantsika tsirairay avy-indray ohatra ty sabata maraina fa 1 volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra irenay tsara indrina izay an-danitra eo, fifaliana no hiarabanay aminao amin'ity anio ity, misaotra anao izahay satria avy aminao ny fofinaina mahavelona ary mbola omenao anjara amin'ny fahasoavanao izay. Misaotra anao ihany koa izay amin'ny taonanay manjakariva andinika ny teninao. Misaotra izay miasa ao amin'ny fiainanay tsirairay avy ary tsy mahatsiaro irery izay feno fanaty tsy azonay aiza ny antony zavatra rehetra ankehitriny izay kosa dia andeha amin'ny fahatokiana. Fa miahy anay amin'ny fomba manokana ianao ary mitantana anay. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity. Koa mamangena isa-tokantrano ary aoka ny ianao no vantofantsiky ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mitoetra eo akaikin'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Efesiana 4:20 manao hoe ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Tsy mandeha ho azy amin'ny olona sasany ny fitiavana zava-panahy, koa ilain'izy ireny ny mampahery-tena sy mikolokolo fahazarana mandinika akaiky ny fiainana sy ireo antony manosika azy, ary tokony volena manokana ny fitiava-pivavahana sy ny vavaka mangina. Re matetika izy ireo miresaka fisalasalana sy tsy finoana ary mitarihjetra eo amin'ny ady mafy ataony amin'ny fahatsapana tsy fahatokiana. Asongadina loatra ny fahakiviana izay misy fiantraikany amin'ny finoana, ny fanantenany ary ihany koa ny herim-po anatin'ny fanarahan'ny fahamarinana sy ny fikatsahan'ny fahombiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra, hany ka manjary ohatran'ny hoe misy fahatsarany manokana mipetraka eo amin'ny toeran'ny birorosaina. Dia indray toa mahavaly azy ireo ny miseratserana eo amin'ny toerany tsy mahatoky sy ny manamafy ny tsy finoany amin'ny toe-javatra rehetra azony atambatra hanamarinana ny fitoerany ao amin'ny aizina. Izao no lazaintsika amin'ny olona tahaka an'izany dia ny hoe tsara kokoa aminao ny midina faingana ka miala amin'ny mandanjiona mandram-piovanao fotanteraka. Inona nefa ny anton'ireny fisalasalana sy ny anton'ireny aizina ary tsy finoany ireny? Hoy isika manao azy manao hoe tsy mahitsy amin'Andriamanitra ireny lehilahy sy vehivavy ireny, tsy matoky na marina amin'ny fanahiny tenany azy izy ireo. Nataony ambanin-javatra ny fikolokoloana ny fiainam-bavaka manokana, tsy nisaraka tamin'ny fitiavan-tena rehetra sy ny ota ary ny mpanoty izy ireo, tsy nianatra fiainana feno fandavan-tena sy fanoloran-tena ho an'ny tompontsika izy ireo, ary tsy nanaraka ny ohatry ny fahadiovana sy ny fivavahana ary ny fahavozan-tena izay naseho an'i Kristy. Asa ambony sy masina ny asa tanterahantsika eto, ireo izay milaza ny tena no mpampianatra ny fahamarinana amin'ireo izay ao anatin'ny aizina, dia tena tsy tokony ho hita ho feno fisalasalana sy fahaimazinana ny tenany. Tokony hanakaiky an'Andriamanitra izy ireo eo amin'ny toerana izay hananany ny fahazavana rehetra ao amin'ny tompo. Tsy manana fahazavana izy ireo satria tsy mankatao ny tenin'Andriamanitra, koa teny feno fisalasalana, teny feno fahakiviana ny lazainy, kanefa teny feno finoana sy fifaliana masina, izany no tokony ho re eo am-bavany. Mety efa amintsika izany afatra izany amin'ity maraina ity. Move ianao rehefa tondro zavatsarotra, na ny namanao na ny havanao tondro zavatsarotra, dia feo manao ahoana ny avoakantsika? Feo feno fisalasalana ve? Feo feno fahakiviana ve? Sa feo feno finoana, feno faharetana, feno fifaliana masina ary mahatonga ny hafa
hiazona mandrakarivan'i Kristy. Okane isika ho loharano ny fahamarinana, ho loharano faharetana, aloharano izay hipoirany fanantenana mandrakariva amin'ny fanarahana ny Tompo. Amen. Andriamanitra tena tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ako ho tanteraka ao aminatinay tokoa ny izany, ka na dia mandalo zavatsarotra na izahay na namanay na manodidina anay, teoko izahay hijoro mampahery, hijoro ihany koa hanala ny fisalasalana eo aminy sy eo aminay, ary ihany koa hampitombo ny finoana sy ny faharetana ary ny fanantenananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.